Hamboarigny atao tara izany hoe atao goudron ny lalagna izay mampitohy parkage eto Dar es Salaam sy cratère izay mirefy 2 kilometatra tsotanjato ny andavany ary eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 10 metatra ny ampohony tafiditry amin'ny tetikasa projet PIC 2. Amin'ny fagnamboaran-dalagna karaha ity dia maro ny zavatra simba na tragno na velon-tegnan'ny sasany ka nomegna tambiny ireo fianakaviagna miisa 970. Misy ny compensation numéraire, misy compensation nature. Ny compensation numéraire zany le aloha arabola, fa ny compensation nature zany iry zany le ataony entreprise regny, averiny entreprise tsotra. Amin'ny fandoavana azy ty moa zany efa voalamina miaraka amin'ny fokontany, erisôrana amin'ny fokontany zay sany mandrindra le ny vahoakany ato koa. Ny fidigna manokana lalagna ity satria maro ny mponina mampiasa izy ity ary fananany zavatra mivezivezy maro ary hisy tragno fandraisam-bahiny maventy atao eto amin'ny faritry cratère. Ato misy porny botry ny karata fasika, ny vato, ny vokatra avy tany be andrefa. Ato koa misy ny marina denosy zay toerana fiangandro mpitsangatsangana zay manao excursion sur mer zany. Ary ato koa misy andro santé naval aby reo. De mbola ato koa misy ny logistique pétrolière zay mamasy solika ho an'ny nosy be. De ao koa moa misy ny projet ngeza be amin'ny toerana isan'ny PCR aloha, sy hôtely 5 étoiles no apetraka ao zany. Ka zay zany tena hoe maro zany ny zava-baovao ipetraka ato amin'ny cratère ato ary tombony lehibe ho antsika agnatin'ny faritry nosy be zany amin'ny fisahantany indrindra. Nandritra ny fidinana ifotony izay nataony Vita Gilbert ben'ny tanànan'ny commune urbaine Nosy Be niaraka tamin'ireo ekipany projet PIC 2 dia nisaotra sy nankasitraka ny fitondram-panjakana fohy be nampiditry i Nosy Be agnatin'ity projet PIC 2 ity.